Miara-miasa akaiky ny banky BO a Madagasikara sy ny orinasa semady amin'izao fotoana izao nisy omaly ary nisy ny fifanarahana fiara-miasa roa samihafa teo amin'ny rontota dia nitolotra izay omeny BOA an'ireo mpiasan'ny semady sy ny famatsim-bola ataon'ity banky ity amin'ny fanorenana. Trano 500 no ahorina any Ambohidratrimo vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny orinasa semady sy ny BOA Madagasikara izay tafiditra ao anatin'ny fampiarana ny politika nasionaly ny trano fonenana. Efa 10 taona lasa izay no nisy ny fiara-miasa teo amin'ny orinasa semady sy ny banky BOA Madagasikara ary miverina indray ny fifampitokisana ankehitriny araka ny voalazan'ny tale jeneraly ny semady. Amin'izao fotoana izao zany miverina indray izay fifampatokisana eo amin'ny fiarahana miasa io dia anao trano maromaro arivo mahery eo miaraka amin'ny BOA semady. Ny fanarahana ao anatiny dia ambony tany semady no anaovana ny trano dia ny BOA no mamatsy vola semady anaovana ny trano dia amidy ireo trano ireo. Ireo trano roa trano takatry fa tsy natao lafo be. Zany hoe misy efitra telo efatra misy le ataony hoe construction en bande na le mitambatra dia misy le jumelé ohatra hoe anankiroa miaraka dia misy immeuble 4 niveau izay misy 3 pièces 4 pièces. Mikasika ny fifanarahana ho an'ny mpiasan'ny semady manokana indray dia nilaza ny tale jeneraly ny BOA fa misy ny tolotra samihafa amin'ny sarany mirary toy ny pack salariat sy ireo tolotra enina misy ao aminy toy ny compte chèque, compte épargne, découvert automatique, carte de retrait, biphone, bi-SMS ary ny fiantohana na ny assurance ho an'ireo mpiasa eo anivon'ny semady izay liana amin'izany.